Miarabantsika rehetra, fiadanan'ny tompo a tononona amintsika rehetra, sœur sy frère. La famille mpanaraka ny pejy a, mpanaraka ny fizarana. Eto amin'ny pejy di Louis Fanosorana, mpanaraka ny partage profil di Louis Fanosorana, sika rehetra mpanaraka ny partage ihany koa YouTube di Louis Fanosorana. Samy manana ny fizarany précis daholo ireo zavatra anankitelo no resantsika rehetra ireo. Tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ny fiadanany. Ça va la famille. Ny loahevitra ho resantsika androany a, hitondratsika fampianarana, fizarana, fananarana, fantsina izay diso, izy daholo zany. Fa izao ny zavatra presisiko amintsika, tsy hany fampianarana, tsy hanany fampianarana, tsy hanany fantsina, tsy hanany fananarana, tsy hanany teny, fa ny zavatra rehetra izay ambarako aminareo eto a, ny azo juste partage fotsiny, fa an Jesosy Kristy a, izany rehetra izany. Teraina ny tompo. Mianga amin'ny asa-pamonjena sady témoignage nozaraina olobe anankiray a, pastora Thomasen Jean Chrysostome, mialatsiny manonona anarana, tena ifonako, pastora FLM, tany amin'iny faritra Vangaindrano iny, menga tamin'izay asa nataony izay, tsy inona ilay asa fa délivrance izay niarahany tamin'ny mpiandry izay mpiara-miasa aminy. Mazava ho azy fa isika rehetra zay efa ny expérimenté fiainam-panahy tao amin'ny fiangonana FLM Loterana Malagasy zany, dia mahafantatra tsara n'izay fiara-miasa entre ny pastora, ny synoda ary ireo mpiandry, ireo mpanao délivrance. De menga amin'izay expérience sady partage témoignage izay mihitsy a, no hitondrako fizarana amintsika eto, tononona ny fiadanana amintsika rehetra. Tany amin'iny faritra Vangaindrano iny, fiadanana Georgia Patisserie o pseudo, tsy maninona fiadanan'ny tompo, tononona amintsika rehetra. Jesosy mamonjy ny tianao resana, mbola tsy sujet atsika androany aloha ny Jesosy mamonjy, fa mianga amin'ilay resaka biby maloto ny zavatra ho resantsika androany. Tany amin'iny faritra Vangaindrano iny a, de nisy tovavy izay mpino zany a tao amin'ilay fiangonana. Ny zavatra tiako presisena amintsika aloha de hoe ny fiangonana aingana be a, manazava andre izy, ny fiangonana dia aza eritreretana mihitsy hoe avy hatrany dia toerana masina indrindra, na ataoko hoe somary soupla zany hoe lieu saint, toerana masina. Fa ny fiangonana dia toerana parvis izay irekoltena ny karazan'olona rehetra. Ny dikan'izay de hoe rehefa tonga amin'ny toeram-piangonana anankiray zany ianao, de aza mieritreritra mihitsy hoe tafiditra ao amin'ny fiangonana, de wow, tafiditra ao amin'ny parvis an'ny fiainana mandrakizay. Fa au contraire, ao amin'ny fiangonana dia hitanao daholo a ny kilemaina, ny deboaté, ny mona, ny marenina, ny misy paralysisa, ny karazan'olona vesaran'ota rehetra. Zay zavatra zay aloha de efa presiseko aminao zay. Satria zay no mahatonga ny jugement ny olona hoe jereo ary ny fiangonan'ny anina mikorotana ambony ambany, jereo ny fiangonan'ny anina mpanota fotsiny ao, jereo ny fiangonan'ny anina rehefa miditra amin'ny fiangonan'ny anina tsy hanonona anarana. Olona mpijangajanga sy tsy fantatro araky ny tantarana azy zany amin'ny karazam-pahotana izay hitany ao.
fa izay zavatra izay no préciseko anao hoe ny fiangonana dia kianja parvis zany hoe juste terrain mirécolté abri fialokalofana ary eo no manomboka ny contact ny amin'ny tokony ho fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ary eo no tsondriko ny amin'ny ny mpitondra fiangonana amin'izay fotoana izay manana rôle tena hoe potentiel na mihitsy tokony hisy lanjana amin'ny fanairana an'ireo mpino izay tafiditra ao amin'ilay parvis ka tokony hitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra après raha ohatra hoe après 1 année 2 années 3 années tokony hisy zany l'évolution amin'ireo mpino izay tafiditra ao amin'ilay fiangonana ny amin'ny fivoatoetra makany amin'ny resaka sainteté fa tsy hoe niditra tao izy de mpitsangajanga mpanolana zay rehetra de mijanona ao amin'izay toetran'izay foana izy au contraire ara manaparitaka an'ilay fanahy amin'izay fotoana izay dia tsy ilay parvis izay ezahako azavaina aminao eto ilay fiangonana zay ny amin'iny verenako lay témoignage hitondrako fampitana hafatra aminao hoe tany amin'iny faritra vangain-drano iny dia nisy tovavy anankiray pino tao amin'ilay fiangonana voatondro fa nisy fanaratsy fanamaloto de voly zay izy raha mahitsy be ny fanambaratsika rehefa misy fanaratsy ny olona anankiray misy démonie possédé dikan'izay de tsy eo amin'Andriamanitra izy satria ilay fanaratsy no maka possession azy de ilay fanaratsy no mibaiko azy ny fanaratsy no mampiteny azy sy mampiaina azy amin'ny fiainany andavanandro zay zany ilay contexte dia amampino misy démonie azy misy devoly azy de miverina amin'le resaka andraisantsika teo hoe fiangonana parvis mirécolté an'ireo olona déboté sy ny misy fanaratsy sy ny misy ny vesatrota rehetrarehetra araky ny karazany avy mandady sy mikisaka satria ho any amin'izay resaka izay mantsy isika de noho ilay fanaratsy tao anatiny lay démonie ny asa tao anatiny sy naka possession azy na tonga azo possédé zany de nandray andraikitra ny mpitondra fivavahana mitoy amin'ilay zavatra nyresantsika teo lay pastory ary nanetsika an'ireo mpanao délivrance ireo mpiandry tao amin'ny tobo zay tandremany zany tao amin'ilay atoko-mpiangonana natao netsika délivrance satria misy olona misy devoly de raina ny tompo fa ny remarque izay tena important mikasika an'ity tovavy ity de en même temps izy hoe misy devoly fanaratsy zay mipossédé anazy de ny zavatra nitakin'ilay fanaratsy zay nipossédé anazy de ny tsy finanana amalona satria ilay fanaratsy izay naka possession nanandevo azy de mitaky an'io tsy finanana amalona izy satria tsy compatible amin'ny fiasan'ilay fanaratsy ilay amalona classé biby maloto maninona moa no manindry an'izay teny sy fizarana izay ny tenako ary mitondra nyity topika ity sary sy feo ity miaingy amin'io témoignage hoe nisy olona izay nisy fanaratsy nisy démonie fa tsy fanatsara de ny zavatra tena nampahazoaina n'ilay fanaratsy no délivrena tao anatin'ilay tovavy dia ny fitandremana zavapadina biby maloto amalina Levitikos 12 satria izay mihitsy no tiako hitondrana fanazavana amintsika eto amerenako indray ny fanazavana amintsika fizarana amintsika ary nanarako atsika na tonga nanoratra ny topika io ny amin'ny hoe tsy référence any famonjena mihitsy tompoko any resaka biby maloto Levitikos 12 malgré hoe lalàna no imposé n'Andriamanitra tsy to tany amin'ny testamenta taloha aliko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia Kristy Jesosy. Kolosianina 2:16-17 aoka tsy hisy tsara nareo
ny fitsarana dia partirany loi lalàna raha vao miresaka lalàna tsika ary ny sujet de biby maloto Levitikosy 21 zava-padina aoka tsisy tsara nareo ny amin'izany faloko ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany de Kristy resaka zava-panakely teto rehefa nisy an'ity fanamaloto ity tato anatin'ity tovavy ity de nietsika Andriamanitra satria Andriamanitra tsy toa de mandinika amin'ny vosony fo tsy ny tsara n'ilay tovavy izy malgré hoe misy démonie ilay tovavy satria ny fitsarana de hoe ianao meloka rehefa meloka ianao de tonga dia miahatra aminao ny sasy fanamelohana fitomanina sy fikitroanify raha kosi be ny fanazavako zany hoe dikan'izay dia isorona amin'ny aina zay an'Andriamanitra irery any zany de raina ny tompo dia makany amin'ilay hoe meloka sy tsy meloka fa kosa tena hoe nataon'Andriamanitra pratika atao anatin'ny expérience sy fanehoana tamin'ny fiangonana mihitsy le hoe tsy mitsara nareo aza vela isy tsara nareo amin'ny finanana sy fisotroana amin'ny alalana ny texte loi biby maloto tsy ny tsara Andriamanitra satria hoe biby maloto ny amalina de voatsara ilay tovavy malgré biby maloto izay nitakiny le fanahy ny démonie tao anatiny mihitsy ny tsy fihinanana ny biby maloto tsy ny tsara n'Andriamanitra tamin'izay izy fa nietsika Andriamanitra nampiasa nyity pastora antsoina hoe pastora Thomasin Jean Chrysostome ity niaraka tamin'ny ekipa ny délivrer an'ilay tovavy tsy hitanareo amin'izany hoe ny potentialité an'ny fahasoavana tian'Andriamanitra hanavitra atsika tsy etsika amintsika foana analatsika amin'ny zavatra manandevo atsika amin'ny karazany endrika isan-karazany avy zay afaka ilazantsika anazy zavatra misy anefa dia au contraire ny zavatra misy dia au contraire an'izany zavatra resahan'ny texte nazavaitsika izany araky ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavana fitiavana manarina fahotana zany hoe raha naranao le fanazavana teo de Andriamanitra zany nanarina ny fahotana lay tovavy malgré ny loi toraika miinterdire ny finanana biby maloto satria miklasé an'izay mihinana biby maloto sy mikasika ny fatiny ho maloto fa ity vehivavy ity zay nisy fanaratsy anankiray zay faharoa tsy nihinana biby maloto fa anankiroa zay double portion mihitsy ny zavatra nitambesatra atao amin'ity tovavy ity fa tsy notsaraina tamin'izay lay tovavy fa ny délivrance kosa nataon'Andriamanitra tsy to tanteraka tamin'ilay tovavy important be oa zany sady milaza zava-panahinao zany ve de tsy mahatonga sainatsika fa ny zavatra misy anefa de mifanohatra amin'izany no hirahirany kristianina amin'izao mialatsiny afa eto de resaka amintsika entre samyny pino ny mifanohatra amin'izany no hirahirany kristianina sy tena hoe lasa logos teny mihitsy ijoroan'ny fiangonana ary lasa toriteny mihitsy entina manamelokapino tiako tenenina amin'izay dia be mihitsy à 75% à 80% ny pino rehefa tiana meloka olona izy tiana meloka pino izy tiana meloka marefo izy tiana rato fiangonana izy tia nindro na pastora izy tia nondro atoko-pivavahana izy zay afaka ilazantsika azy de io texte biby maloto Levitikosy 11 io no entiny manindrona olona anankiray entiny manameloka olona anankiray ary entiny mitsara pino anankiray zay tsy andraiko tsy anjaranao no mitsara veriko indray fa le resaka fitsarana tompoko dia meloka sy tsy meloka mampita message ihany koa amintsika rehetra zay hoe enao be tsaratsara be kritika oy rehefa mizara zany ora nefa za miteny mahery fotsiny sy mizara ny zavatra tokony ho appuiena amin'ny alalan'ny temps sy ny fizarana de ozony le be tsaratsara sy be kritika fa ny fitsarana de misy verdict mihitsy hoe meloka sy tsy meloka pita message averiko ndray efa hoy ateo hoe mampanaely fa isika pino mihitsy ary misy karazana toko-pinoana mihitsy zay tena io mihitsy ny azony logosiny tenin'Andriamanitra Levitikosy 21 de io Levitikosy 21 io de fatatsika tsara ny amin'ny hoe mivaky kitro hoe tsy mivaky kitro hoe misy kirany hoe misy vombony hoe ny goaika ny vano hoe ny any amin'ny vorona zany resantsika amin'izay partie faran'izay
ireny de maloto tsy fihinana ho anareo any ny fatiny a dia tsokasianareo akory amin'izay toerana rehetra ilatsahany fatany na fanaka an'iny de maloto miaraka am'izay ihany koa de izay texte izay no atao par cœur de sy tena daholo inona avy ny biby maloto kiso olitra gana tsy fantatro crevette sy zavatra ohatrohatran'izany de rehefa misy mpino misakafo an'izany tonga de tondrony hoe mieloka mpihinana biby maloto olona misy devoly olona iasan'ny fanaratsy olona zao nefa eto am'ty témoignage ity de mazava tsara ny expérience sy ny fahamarinana ary isorako an'ny fitandremana zay mitarihan'ny pastora Thomasine Jean Chrysostome fa lay expérience vécue sy lay tena hoe réalité eo amin'ny fiainana mihitsy zay ataoko rappelina amitsika fa tsy référence famonjena tompoko ny contexte Léviticus 11 toko faraiky ambin'ny folo Léviticus toko faraiky ambin'ny folo tsy référence famonjena io donc zany diso daholo nareo zay mitsaratsara amin'ny fihinanana sy fisotroana ireo diso daholo ny anareo ireo manondrotondro olona hoe rehefa mihinana henakisoa de avy atrany ty any amin'ny afobe raisina ambolo matsy le Isaia toko fa enina ambienipolo iny tsy tadidiko lay izy raisina ambolo daholo ny toko sy andiny rehetrarehetra misy an'io resaka biby maloto io de iny ny andronam-pino eo ity pino ty de maloto ity pino ty dia tonga de makany amin'ny afobe lojika mba raiso amin'ny zavatra ara-panaly izy raiso amin'ny zavatra lay tsy lovo mihitsy an'lay zavatra tena hoe tian'Andriamanitra ho asongadina ho anatin'lay izy ary hoentiko any am'izay fanazavana tsotsotra fa tsy hiditra lalina be efa imbetsaka ny nanazava an'izany teto nanao rapelina an'izany teto tompoko fa tsy référence famonjena ny biby maloto ary mbola mamerina indray androany ary la preuve io vehivavy zay nisy fanahy maloto ny délivrena tany farafangana io tompoko misy devoly fa ny zavatra tena takin'ilay démonie dia resaka tsy fihinanana biby maloto donc zany prouvé mihitsy ny zavatra ambaratsika efa tsy référence famonjena ny biby maloto ary diso ny filazanareo fa zay mihinana biby maloto dia araky ny contexte Léviticus 11 dia misy fanaratsy fanohatra am'izany ary neka manoranareo zay mitondra jugement amin'ny resaka biby maloto de nareo ny tena misy fanaratsy nareo ny tena misy devoly nareo ny tena ampiasain'ny démonie nialatsiny amin'ny teny an'izany remarque kely fotsiny asumeko ty zavatra teneniko ty raha ny contexte Léviticus 11 no afahanao manantona bibe kokoa an'Andriamanitra afahanao manana toe-pondera afahanao manana contexte mandinika ny soratra masina afahanao manana toe-po manana fiainam-bavaka ary miditra hatrany amin'ny intimité profonde miaraka amin'Andriamanitra anao sy ny tompo zay ary tsy mitondra jugement am'izay tiako tenenina am'izay dia partir ny fandraisanao ny toko sy andininy no ny tahotra an'Andriamanitra dia miainga amin'ny Léviticus 11 ianao toko faraiky ambin'ny folo ny amin'ny biby maloto mandady mikisaka sy ny any anatrano sy ny eny amin'ny abakabaka de izay no miteraka tahotra ao anatinao tsy mitondra jugement anao am'izay satria zay de mireflete ny ara-panahinao fa raha ohatra kosa raisinao lay Léviticus 11 amboliny raisinao amin'ny fanambarana amin'ny noho ny vy mamaizana petaka tao andohanao ka hitondranao fitsarana araky le Kolosiana toko faharoa teo amina pino ka zay rehetra olona tsinotsinona tonga de hoe mihinana crevette fotsiny na tonga de mihinana henakisoa na mihinana malina na mihinana tsy fantatro na ny sinoa mihinana pingouin mihinana zioaniny any de ozy ianao hoe misy devoly io jerevo ny sain'Andriamanitra ary aza manaiky ampiasain'ny satana aza manaiky ampiasain'ny démonie nanomboka taiza moa ty resaka biby maloto ty no révélé tao amin'ny soratra masina baiboly Genesis toko fahenina Genesis toko fahafito Genesis toko fahenina any amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo any Genesis toko fahafito andininy faharoa raha tsy monsieur trompé sokafo ny baiboly
nanomboka tany no ny resaka ny biby maloto io Andriamanitra tsoto tamin'ny Noa tao amin'ny sambo fiara. Nasian'Andriamanitra nampidirina tao couple navahana ny maloto sy ny madio. Inona moa ny mesazy tiana amin'Andriamanitra nampitaina tamin'io? Satria rehetra hoe misy olombelona izay nandahan'Andriamanitra, nandany sitrapon'Andriamanitra. Rehefa nandany sitrapon'Andriamanitra ireo dia nitady fomba foana Andriamanitra tsy toa hanehoany ny famonjena. Tantany amin'ny biby izy no s'adresse. Fatatsika fa Noa dia niran'Andriamanitra anamboatra sambo fiara. La sambo fiara dia préfiguration ny fiangonana izay amonjena atsika. Raha nareo mifanazavana tany am-piandohana dia niresaka an'ilay hoe fiangonana. Ilay fiangonana niresako dia hoe parvis. Ary io parvis io dia hitanao daholo ny déboîté, hitanao daholo ny kilemana, hitanao daholo ny olona manana ota, hitanao ihany koa ny olona voaositra sy manana ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta avy amin'Andriamanitra tsoto, izay s'adressen'Andriamanitra sy ampitany ny parolina ny mpaminany zany ny apôstôly sy izay resantsika anazy. Donc zany eo anatin'ilay parvis io no fifangaroana fiangonana. Dia izay ihany koa ty zavatra hitatsika eto amin'ity Genesis 4:1 sy 4:7 ity. Zany hoe ny ran'Andriamanitra tsoto no andalamboary ny fiangonana sambo fiara. Dia taony nataon'Andriamanitra saisie ny préfiguration ny madio sy ny maloto. Ary tamin'ny alalan'ny biby no nanaovan'Andriamanitra an'izany. Izay ilay contexte biby maloto tompoko. Donc zany tao anatin'ilay fiangonana sambo fiara. Rehefa naripaka ny zanak'olombelona izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mbola nitoetra foana ilay Andriamanitra ny fitiavana manarina fahotan'Andriamanitra dia fitiavana. Ary tamin'ny alalan'ilay hoe manarina fahotana nakipon'Andriamanitra ny masony ny raha indray no andana maka biby maloto sy biby madio couple avy ampidiro ao anaty fiangonana. Satria mbola hiteny foana amin'ny alalan'ny fitiavako izay manarina fahotana ho famonjena atsika zanak'olombelona. Ara-panahy ny zavatra resako anao zany. Zay ilay tian'Andriamanitra nampitaina tamin'io resaka biby maloto nanomboka teo amin'ny Genesis 4:1, Genesis 4:7. Tsara ny tompo. Ny Genesis 4:7 dia fatatsika tsara rehetra. Après an'le fahenina izay mihetsiketsika rehetra misy aina afaka hoaninareo, afaka hoaninao. Ny rany ihany no haidino satria ny rà dia aina. Genesis 4:7. Miavaka tsara zany ilay zavatra hoanina sy ilay vonjena. Ilay zavatra hoanina dia ny resaka biby ny zavamaniry. Izay rehetra namboarin'Andriamanitra dia tsy misy ratsy fa tsara avokoa. Madio avokoa ny zavatra rehetra titositoko voalohany, haitsika rehetra zany 5:5. Fa amin'ny olona madio izy dia madio, amin'ny olona voaloto kosa ny fisainany sy ny fieritreretana dia mazava hoazy fa maloto zany. Dia zany no miteny ety amin'ny tambajotra, miteny any anaty fiangonana anatin'ny religiosy, miteny ihany koa amin'ny famonjena. Ny olona maloto amin'ny fisainany sy ny fieritreretana dia miteny arak'izay koa izy hoe biby maloto io hoe tsy mahavonjy anao hoe vao mikasika an'io anao tonga dia vitany aminao hoe vao mikasika an'io dia ny fanahinao ihany koa tonga dia maloto miaraka amin'io hoe. Satria maloto ny fisainany sy ny fieritreretana. Oro anefa eto misy an'ity témoignage izay nasongadin'ny pastora Thomasin Jean Chrysostome ty mialatsiny foana manona ny anarana. Pastora FLM niaraka tamin'ny mpiandro-panala devoly izay ekipany. Mazava tsara mihitsy ny zavatra misy. Fa tsy hoe rehefa mihinana biby maloto akory dia tsy voakasika ny fanahinao, madino fanahinao. Fa eto misy olona tsy mihinana biby maloto, fa tena maloto ihany koa ny fanahiny, maloto ny fisainany sy ny fieritreretana. Ary zay nahatonga anazy ny délivrera tompoko. Ary ale voary ndany anao mankany amin'ireny ladoany reny, ndany anao mankany amin'ireny mpanompo kalan'olo reny, ndany anao mankany amin'ireny mpanompo tsy fantatro dadarabe sy ny mpilalao ody sy mpilalao famato sy mpikikiky karazan'ody rehetrarehetra ireny. Fa zareo ireny dia tena fady biby maloto tompoko. Tiako tenenina aminao zay dia hoe zavatra tena takin'ilay fanaratsy mihitsy raha io resaka biby maloto io. Ary verenako tsindrina hoe tsy référence famonjena sy sainteté ilay resaka biby maloto.
averiko indray mandany ianao makany amin'ny dadarabe, mandany ianao makany amin'ireny mpitaizakalanoro ireny, mandany ianao makany amin'ireny mpamonjy ladoany reny, reny mpikoezikoezy any koto maditra sy ry karazana mpanjaka be da be reny. Fa reny ny tena tsy mihinana kisoa, reny ny tena tsy mihinana tongolo gasy, reny ny tena tsy mihinana malina, reny ny tena tsy mihinana gana, reny ny tena tsy mihinana tsy fantatro inona karazany mandady mikisaka avy, olitra sy kakana tsy fantatro. Ry zareo reny ny tena fady azy, satria le fanahy mihitsy no mitaky an'izay. De izay mihitsy koa ity tovavy ity hoe ny delivreny izy, satria nisy fanahy ratsy tao anatiny fanahy maloto izay mitaky an'ilay fifadiana biby maloto, ary la preuve rehefa delivre izy de ny amalina no hoaniny voalohany biby maloto. Satria tena rehefa afaka le fanahy maloto tao anatiny dia miteny mihitsy ilay famonjena izay nanafaka anazy hoe tsy référence famonjena ka ilay biby maloto. Zay zany ilay témoignage zaraiko aminao eto. Zay ilay témoignage nietsika tamin'ny alalan'ny pastora Thomasin Nazon Chrysostome FLM sy ny ekipany. Ary zay efa nazavainay teto foana sy nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay. Fa ny olona mitapina ny masony, ny olona manakipy ny masony, manapina ny sofiny, tsy te hieno ny famonjena, tsy te hieno ny fampianaran'Andriamanitra tsy to. Fa alohany mifikitra amin'ny fampianaran'olombelona sy ny filozofia amin'izao tontolo izao. Fampianarana metimety amin'ny sofiny. Taiza mo Andriamanitra ny tena nanaprofo fa tsy référence famonjena io resaka biby maloto io. Asan'ny apôstôly toko 10, asan'ny apôstôly toko 120. Fatatsika rehetra zany. Nisy biby maloto nahitan'Andriamanitra tamin'ny zorony efatra avy any an-danitra, mandady mikisaka karazany avy. Ny kisary rehetra zany dia naseho tao anatin'ny nofy. Rehefa antaninao zareo pilazan'ny biby maloto, zareo mpanindraindra ny resaka biby maloto io hoe inona moa zany ilay tena resaka tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 sy 120. Dia ozy zareo hoe fanoarana io. Tsy resaka biby ara-baky teny io, fanoarana io. Entiko amin'izay fampianaranareo zay le izy, ary efa nazavaiko teto foana ity. D'accord, fanoaranareo. Eny tompoko. Fa inona le natao fanoarana tao? Ilay natao fanoarana tao nge de Léviticus 11. Fa kio tsara ny texte. Mandady mikisaka karazany avy. Inona le mandady mikisaka? Ilay Léviticus 11 tompoko. Samy l'état de échappatoire nareo amin'izany. De Andriamanitra tsy to mihitsy no ny teny tamin'ny Petera tao anatin'ny nofy. Zay lazainareo fa fanoarana. Inona ny ten'Andriamanitra tsy to? Zay efa nodiovan'Andriamanitra dia azo ataonareo fady. Intelo no nanaovany an'izany. Vonoy ka hany. Inona ny vonoana dia hanina. Tsy le biby mandady mikisaka karazany avy. Zay raisinareo fanoarana. Tsy maninona fa raisiko amin'izay le texte. Raha tianareo raisina fanoarana dia marina foana ny ten'Andriamanitra. Ary raha tianareo raisina amin'ny texte hoe au sens du premier degré dia marina foana ihany koa ny ten'Andriamanitra. Raha raisina amin'le hoe biby maloto tsy azo hohanina, fa tena biby maloto mihitsy ny tenen'Andriamanitra hoe vonoy ka hany. Zay le teneniko teo hoe raha tianareo raisina amin'ilay sens premier degré le izy, hoe biby maloto mihitsy le teneninao ve. De zay raha tianareo raisina indray amin'ny hoe fanoarana. Oui, d'accord, fanoarana ary. Inona no oharina tao? Mbola biby maloto ihany no oharina tao. Inona le mandady sy mikisaka? De miverina amin'le zavatra nazavaiko teo hoe mandady mikisaka maloto. De io le nampidirina tao am-piangonana, samby fiara, kopla avy, navahana madio sy maloto. La nazavaiko tany am-piandohana. Ao ve? Mazava ve? Fantatro fa izany zavatra mazava izany de mbola ho lavin'ny olona ihany. Satria marina foana ny Baiboly. Efa napetrako teo anoloanareo ny fitahiana sy ny ozana. De alohan'ny olona mandray ny ozana, alohan'ny olona mandray ny fahafatesana, alohan'ny olona mihinana ambolony, alohan'ny olona manaiky petahana vy mamay.
tsy référence famonjena ndresaka biby maloto a Levitikosy 2:1. Raha misy manao ny zavatra anankiray eo maloto a de eo amin'ny fisainany sy ny fieritreretana ihany izany maloto zany. Romanina 2:4. Matthieu 2:5 a ny Marka 2:7. Inona ny zavatra misy? Zavatra misy a sy mampime rehefa tena lanihevitra ry zareo ka te hisisika amin'ilay toetsaina sy toe-panahy te hitondra jugement sy te hanapaka alohan'Andriamanitra. Ny amin'ny hoe vao mikasika biby maloto ianao tonga de vitany aminao, vao mihinana biby maloto ianao de sainy aminao, ary raha te adio zany ianao de itsy fotsiny hoe tsy mihinana biby maloto. Zay ngely tiany asongadiny e. Ny fiangonanay tsy mihinana biby maloto, ny fiangonanay tsy mihinana henakisoa zany ny mpino ato aminay, ny fiangonanay de misaron-doha, ny fiangonanay de misaraka ny lasany vavy. Tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna zany e. Sinoa tsy tonga Jesosy Kristy fa nijanona tamin'ny lalàna Mosesy fotsiny famonjena. Lalàna mpaminany de nijanona teo fotsiny. Fa ny lalàna tsy natateraka na inona na inona. Na falinareo na tsy faly, tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna zany. Tenin'Andriamanitra zany everiko aminao zany. Donc sanareo mieritreritra hoe zay tsy mihinana biby maloto a de milay be ny fiangonanay a, madio be ny mpino ato aminay a, misaraka ny lasany vavy a, misaron-doha any anaty sainareo zany. Nareo no mamboly fisaina sy fieritreretana, pozitivenareo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fisainanareo sy ny fieritreretanareo. Fao anareo a, maloto foana nareo. Raraisinareo a ity témoignage ny asa délivrance atao amin'ny fiangonana loteriana tany amin'ny faritry fanafangany ity a, de rava daholo zany zavatra resahanareo zany. Ity fiainana témoignage sady expérience pratique partage ity a no manaporofo ny zavatra misy rehetra, fa tsy référence famonjena mihitsy a ndresaka biby maloto. De rehefa tsy mahita lalana tsony zareo a de misisika any amin'ny jeu de mots. Inona lay jeu de mots? Mandray an'ilay contexte ny Matthieu 2:5 zareo a, ny Marka 2:7 zareo. De ozy zareo contexte tanàna Tsimitsasy iny e, fomba fanao jiosy e, resaka pratika fomba ndrasany e. Ore olona misy saina. Tonga zany Jesosy Kristy a, tonga ny famonjena, lay perfection. Satria ny lalàna tsy natateraka na inona zay na tonga n'Andriamanitra tsoa nandefa ny zanany lay tokana Jesosy Kristy. Kristy ny farany lalàna, Kristy ny fahataterahany lalàna. La lalàna tsy naefa na inona tsy natateraka na inona mba ahafahany lalàna ho tateraka de tonga Jesosy Kristy, tsy rehetra mandray ny Jesosy Kristy de tateraka ho amin'ny lalàna perfection. Ny lalàna ny fahazahoana fahalalàna marina ny amin'ny ota. De tonga Jesosy Kristy a de mandray an'le Matthieu 2:5 sy Marka 2:7 zareo. Eo Jesosy Kristy de ny zavatra resahany zareo a dia tanàna Tsimitsasa. D'accord a? Contexte tanàna Tsimitsasa le izy fomban-drazana. Ino no tsy ndrindry zareo? Zany hoe tonga zany Jesosy Kristy avy any an-danitra any a de resaka tanàna Tsimitsasa. De mbola miverina amin'ny zavatra resahantsika ihany. Comme par hasard, c'est pareil au même mihitsy hoe rehefa mikasika biby maloto ianao, mihinana biby maloto dia tonga de sauvé. Tonga de raha vao biby maloto mihitsy zany no en jeu de tonga ianao de vita matavy, tsy avitra anao. De ohatran'izay mihitsy koa resaka tanàna Tsimitsasa io. Mo an'ireny olona reny zany de efa doto ny fisainana sy ny fieritreretana de à la lettre mihitsy ny fandraisan'ny soratra masina. Satria tsy manaiky tariny fanahy masina. De zay le nytena teo any amin'ny resaka jeu de mots no hitondrany an'ilay filazoan-tsara. Mba halay fisaritsaina ngery reto hoe iny zany Jesosy Kristy avy any an-danitra any de natongavany de ombohana eo amin'ny hazo fijaliana. Tenanao a resaka tanàna sy Tsimitsasa. Zany no ataonao hivim-pamonjena. Mandray an'le Matthieu 2:5 sy Marka 2:7 anao zany. Jesosy eto manazava mihitsy hoe tsy hay miditra ny vavanareo amin'ny alalan'ilay tanàna Tsimitsasa no mahaloton'ny olona. Fa ny avy ao am-pon'ny olona no mampaloto azy arak'ilay fanahy miasa aminy. De ny zavatra hitan'ny olona de tsy lay avy ao am-po, lay au fond du cœur, au plus profond de ses sentiments.
andriamanitra mandinika amin'ny vosony fo tsy izay ny zavatra hitan'ny olona fantanana tsy misasa raha izay nge de andeha na satanana de voavonjy a zany a da na mana satanana de voavonjy il suffit de laver la main de aki zany ny famonjena misy saina ho a misy saina fa aza malaiky toton'ny olona ny fisainana sy ny fieritreretana aza malaiky petahan'olona vy mamay za tsy hoe contre ny hoe sarahana ny lasiny vavy tsy hoe contre ny hoe aza mihinana henakisoa sy ny hoe aza mihinana crevette sy ny amala saotra zany raha izay no fahanao manatona an'Andriamanitra bravo raha izay no fahanao manana vokatry ny fanahy fahalemem-panahy ny fitiavana ny fahonona tena ny fahonona-po ny fanaovatsoa ny betsaka ny vokatry ny fanahy raha izao no zahoanao ny fanomezam-pahasoavana izay no afahanao manana talenta afahanao miasa amina ministera anankiray de raina ny tompo fa tsy ho azonao zany raha raisinao ala letra ny toko sy andinao amin'ny soratra masina hoe andeha na sasantanana tsy misasaranga tonga de azoko ny famonjena adaly ianao mialatsiny a misy tsy milamo amin'ny sainao no lay fanandevoza-tsaina na sesika atao andohanao zany hoe lay famonjena zany dia tsy resaka fifoazany teny ao anatinao zay ny tena tia napetraka amitsika fa no sasana ny atodohanao voilà zay le vy mamay zay no sasana ny atodohanao hoe tandremo asasao ny tanana didina tamin'ny alalany miasan'ny lalàna ianao ora nefa ny baiboly de mazava tsara hoe tsy misy nofa marinina amin'ny asan'ny lalàna tandremo azahoanina ny henakisoa tandremo aza mihinana crevette tandremo mihinana ny fihinany sinoa no za mieritreritra fa tsy misy sinoa voavonjy mihitsy la mandrainy Jesosy Kristy izy ohatra anao mihinam-bary any vary ny foto-tsakafonao de ny andro zareo koa zay foto-tsakafony any de Andriamanitra ve asaisana am'izay zavatra hoaniny any no fa mandratsy mandova ny fanjakany lanitra miteny daholo zany zavatra zaraiko aminareo zany misy saina reo olona misy saina mandini soratra masina mangatany fana masina zay foana ny ana averiko za tsy contre ny amin'ny zava-padra tsy contre ny amin'ny biby maloto a ny contenu an'izany efa nazavaiko a fa ny fiandohany io a de atao amin'ny Genesis toko fahenina Genesis toko fahafito samby fiarany ho a préfiguration ny fiangonana ny fiangonana dia tsy hoe fiangonana akory de hoe ao anatin'ny fiangonana tonga de olona maty be daholo ny atsofoka ao olona saint 3 fois saint fa io ny parvia nangonan'Andriamanitra ny deboateny kilemaina ny efarofo ny jamba ny tsy mahiratra ny marary ny paralysisa ao daholo hitanao daholo ary hitanao ihany koa ny mpitarika izay manana ny osotr'Andriamanitra didin'Andriamanitra araky ny autorité hiasa apita ny famonjena am'ireo olona deboate ao anaty fiangonana ireo de izay lay tao amin'ny samby foara hoe na ny didin'Andriamanitra no ampidiro ny biby maloto ampidiro ny madio préfiguration io resaka fiangonana io rehefa naringana ny olona de tamin'ny alalan'ny biby ndray Andriamanitra naneo ny famonjena mazava ve tompoko ary mbola misy famonjena koatran'izany ihany koa misy fanazavana koatran'izany zay lalindalina kokoa misy resaka fanatitra ndray maloto sy ny madio zany ny contexte an'io biby maloto io ara-pananto tiako resana anao am'izany fa tsy andany andro am'izany eto a any amin'ny cercle fermé no miresaka an'izany miresaka indray tsika am'izay ny fanaty-pisoronana fanjaka-pisorona misy fisoronana atao mihitsy Jesosy Kristy zanak'ondry tsy misy krema biby madio lay tena pura mihitsy natao ohatra ny biby izy animaux satria ny biby ny fandao sorona fa tsy olona eo de eo minterpelina anareo rehetra amrehetrarehetra hoe ny famonjena kristianina de sorona olona mihitsy non tsy te hiresaka zava-panahy zany koatreo olona misy fanany afaka micomprendre an'izany fa tsy ry olona mpikiky famato sy ry olona mpanao avitafo de fa message aminareo a olona mpamonjy ladoany sy ry zanadrano zany vizarako an'izany fa io resaka biby maloto io mihitatra lalina be io
Jesosy Kristy natao tonga tahaka ny biby mihitsy ho atao sorona satria biby ny fanao sorona ao amin'ny pratika ny tenin'Andriamanitra fa tsy olona. Donc sany rava ny fampianarinareo sy ny zavatra diso zay hidradradradrainareo hoe ny fivavahana kristianina de mpanao sorona olona. Mbola misy fanazavana koa reny resaka hoe vampire ny rano hoe nihinana ny nofony tsy andany andro anareo iresaka anareo am'izany a satria nareo ny pratika anareo any amin'ny ladoaninareo any de atao voany faza ny fivavahana kristianina no lotoinareo amin'ny zavatra efa maloto ataonareo pratika araky ny fitandremanareo biby maloto. Levitikos 2:1 ny fifadinareo tongolo gasy ny fifadinareo kisoa ny fifadinareo amala ny fifadinareo satria ny tena marina de nareo ny tena fady azy io nareo maloto nareo lay tena maloto am'izay ara-pana zay zany maloto qui veut dire ivelany famonjena nareo zay efa préfiguration an'io makany amin'ny fitomanina sy ny fikotroany afo be zay tsy inonareo d'ailleurs nareo mahatonga nareo tsy ino ihany koa de noho ny tahotra ao anatinareo fa misy ny afo be de nareo any raha tsy mibebaka. Mitoy ihany ny firesantsika tsy référence famonjena ny biby maloto tsy référence famonjena ny biby maloto fa référence amin'ny zavatra nazavaitsika rehetrarehetra teo fanatitra référence zavatra nazavaitsika teo sorona référence ny amin'ny isika olombelona zay hovonjena nampidirina tao anaty fiangonana tahaka ilay nampidiriny Noa tao anaty sambo fiarana ny Genesis 4:1 ny Genesis 4:7 zay ilay biby maloto. Raha miresaka biby maloto zany ny soratra masina dia miresaka atsika olombelona madio ianao rehefa ao anatinao ny mesazin'Andriamanitra tsy to madio ianao rehefa misokatra ny fonao andray ny filazon-tsara ary afaka iasan'ny fanamasina manaiky ianao ho tariny fanamasina madio ianao rehefa manomboka mandray fanomezam-pahasoavana manomboka mandray talenta manomboka miasa araky ny ministeran'Andriamanitra tsy to madio ianao rehefa tonga corps de Christ Jesosy Kristy ny lohany ianao lay ratsambatana maloto kosa ianao rehefa mihinana ambolony toko sy andinina amin'ny soratra masina maloto ianao rehefa ozy ianao misaraka ny lasiny vavy za tsy mihinana henanakisoa za tsy mihinana crevette zany za tsy mihinana malina kanefa ny toetranao tsy misy mifanaraka am'izany mihitsy maloto ianao biby maloto ianao fanazavaiko teto foana izany biby maloto ny malagasy rehefa ozy ny malagasy hoe Madagasikara dia ny Kristy nefa ao amin'ilay Madagasikara de tsy misy afa-tsy alatra voamaso corps des membres sorona tsy misy afa-tsy corruption tsy misy afa-tsy fanaparam-pahefana tsy misy afa-tsy fijangajangana tsy misy afa-tsy resaka kiarangita tsy misy afa-tsy resaka LGBT tsy misy afa-tsy resaka blacks biby maloto ny malagasy. Raha azonao ny zavatra nazavaiko teo de zay fanazavana ny resaka biby maloto satria vakio tsara le Romana 2:12 atoloro ny tena nareo atao fanatitra velona teo ade ny teny pasasy fa ny biby no atao fanatitra manomboka eo am'izay zany de misy an'ilay maloto sy madio hanao fanatitra velona isika zanak'Andriamanitra dia ho tonga fanatitra emboka ientoento amin'Andriamanitra rehefa nandray ny fanan'Andriamanitra tsy to sy manaiky tariny fanamasina resaka zava-panandray manolotra ny tena atsika isika ho fanatitra velona hoanitra kasitran'Andriamanitra ary rehefa kasitran'Andriamanitra isika de tonga ankohonanao amin'Andriamanitra misy fanatitra dia atolotra ny fanatitra dia raisin'ilay anaterana de raisin'Andriamanitra isika tonga zanany tonga ankohonany tonga olona tonga fidèle ao aminy tonga adepta tonga zanak'Andriamanitra sasy ianao zay manaiky ny filazon-tsara sy manaiky tariny fanamasina. Biby maloto kosa de voly ihany koa dia manana ny fanatitra n'izy aterina any amin'ny ladoany reny siramamy sy toka sy labera sy ny sisa rehetrarehetra reny etiketiny zao tontolo zao ny maziny maizana rehetrarehetra masonika sy ny tsy masonika ny Illuminati ny iran'izao tontolo zao ny black sale sy ny fampandizana fitomberana sy ny LGBT sy ny sisa rehetrarehetra atoloro ny tenanareo de zay manolotra ny tenany am'izany de samborony démoniste amboniny fanaratsy izy
ny andrinan'izao tontolo zao de efa voatsara amiany fotoanany fotsiny izy anytiana azy any amin'ny fitomanina sy ny fikitroanifo mandrakizay de petit à petit orienté makany am'izay ianareo rehetra zay biby maloto araky ny hoe tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tsy araka ny soratra masina par rapport amin'ny zavatra nazavaiko teo niainga tamin'ny toko sy andiny ny soratra masina réflexion baiboly misaotra ny pastora Thomasin Jean Chrysostome tahiny tompo ianao amin'ny ministère anao sy ny fiarahanao miasa am'ireo mpanao délivrance any amin'ny toby hitandrimanao anao iny tsisy idirako iny andriamanitra miasa ary mitady olona foana izy ampiasainy niasa andriamanitra ary niasa tamin'ny alalan'ny pastora Thomasin Jean Chrysostome mamerina ny fifonana indray manonona ny anarana foana mamerina ny azafady any koa manonona ny hoe toby FLM fa ny raisiko lay vokatra nisy pino délivré ary lay pino a délivré de afaka tamin'ny religion any biby maloto zay teraka atao aminy noho lay démonie nanandevo azy zany hoe nisy démonie any possédé anazy de le démonie ny possédé anazy io nitaky azy ny tsy fihinanana biby maloto de délivré tam'izay izy double portion zavatra ny délivrena tamy délivré izy tamin'ny fanaratsy délivré ihany koa izy tamin'ny religion any biby maloto tsy fihinanana an'ilay biby maloto zany akory tsy midika hoe contrany amin'ny tsy fihinanana biby maloto efa notsindriky teto fa raha izay no ahafahanao manatona an'andriamanitra azahoanao ny vokatry ny fanahy dia raina ny tompo zavatra rehetra miaraka miasa na biby maloto na tsy biby maloto asoza rehetra ty an'andriamanitra raha ty an'andriamanitra ianao misy biby maloto misy biby madio raha raisinao ny contexte Léviticos 11 à la lettre ka izay no anatonanao an'andriamanitra sy afahanao mahazo ny vokatry ny fanahy tsodranao fa raha tsy izay ny azonao fa fiapangana sy fitsarana Kolosiana toko faharoa dia tanteraka aminao lay Titos toko voalohany maloto ny fisainana sy ny fieritreretanao donc sanjerejerenao de maloto daholy ora nefa mazava tsara lay irajainareo fa tanana tsy misasa tsy izay miditra ny vava matoy toko fahatimy folo marika toko fafito no mampaloton'ny olona d'ailleurs Jesosy miresaka famonjena tena nareo tanana tsy misasa no hitanareo misy olona intelligent be zany misy olona manampahaizana be miresaka izy manao projet hoe andeha anao flyover andeha anao zavatra tsara be andeha anao zay afahako manarina ty Madagasikara ty de inona ny resahan'ilay Madagasikara ny resahan'ilay vahoaka alao mihaino LGBT alao mihaino ankialangita alao mihaino mijery olona milalao fitaovam-pananahana alao tanareo am'izany ohatran'izany lay raisonnement anareo mialatsiny afa kasy be miresaka ny ray mahasoa ny ray fiainana mandrakizay zay le nyresahan Jesosy Kristy zay mahaloton'ny olona de le ao amin'ny fo mihitsy lay au plus profond de lui de ses sentiments le plus profond zay no nyresahan Jesosy Kristy any amin'ilay tsy hitan'ny olona any mihitsy ny sikany Jesosy Kristy andriamanitra dia mandinika amin'ny vosiny fo fa ny zavatra resahan'ny olona de ny tanana tsy misasa tseroka atsembohana krota taindelo taitsofona zany resahan'ny olona zany resahan'ny olona anaty fiangonana tanahelo ka nivon'ny message androany dia verondray tsy référence famonjena ny biby maloto meteza tariny fanahy sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra itia tany mpanjino ny lanitra misokatra mpanjino ny famonjeny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana raha misy manao ny zavatra iray ho maloto dia ao amin'ny any no mahaloto an'izany zavatra izany Romanina toko faha 7:10 andininy faha 7:10 diovy ny sainao diovy ny fisainanao sy ny fieritreretanao tsy ianao nanadio azy fa angatao Jesosy Kristy anadio azy ahafahanao manana toe-po toe-panao hoe ao anatinao mitraité ny zavatra izay raisinao atao amin'ny baiboly madio fa tsy maloto tianao Jesosy makatsitakatsika rehetra verenako tsindrina eto ampamaranana tsy référence famonjena mihitsy ny biby maloto
le vita koa sy toko fa raiky ambin'ny folo la preuve expérience niseho mihitsy délivrance nataony pastora Thomasen Jean Chrysostome FLM faritra farafangana ina izy ny ekipany olona possédé fa naratsy au contraire biby maloto mihitsy niaraka tamin'izany olona izany ary délivré tamin'izany tsy finanana biby maloto zany izy délivré ihany koa izy tamin'ny fanaratsy izay ny possédé anazy ndana jereviny any amin'ny latoany jereviny any amin'ny reny manao sorosorona be tabe reny ny akamaroany reny dia fady biby maloto daholy ny antony izarako anao amin'izany dia andinianao tena sy anovanao fijery amin'ny fandraisanao soratra masina manomboka androany tena kosa tsy manameloko tsy mirabase andreo zay mifady biby maloto raha ohatra izay no afahany manatona an'Andriamanitra sy misambotra ny vokatra ny fanahy araka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony fa raha ohatra tsy ho amin'izay lalam-pamonjena izay no antom-pifadiany biby maloto sy andraisan'ny contexte sy ny hoditra tota de mialatsiny fa mitovy ka amity olona misy devoly izay tokony ho délivrena satria sady efa misy devoly izy ary mbola andevozan'ny fampianarana biby maloto ihany koa raha soatsika rehetra tianao Jesosy amin'ny manaraka indrayntsika miresaka loahevitra zay afatsika foana mandinika ny sitrapon'Andriamanitra réflexion biblique afatsika mifananatra mifanitsy zarazara raha mahasoanao ny directa izy ty moa dia mbola republier koa araky ny famazatra any amin'ny pejitsika YouTube satria any tsy voafafa fa eto amin'ny Facebook de voafafa rehefa afaka fepotona voafetra tianao Jesosy mankasitraka atsika rehetra tononona amitsika rehetra ny fiadanana isika rehetra zay en direct am'izao fizarako izao veloma tompoko